Miangavy ny solombavamboaka mba azo toerana aby azo azy. Tokolasy tokovavy a mitohy ny fandaharam-polatsika miarahaba ny solombavamboaka rehetra tonga ato androany. Milady ataontsika izao maraina ny alatsinaina faha-roapolo jona 2024 izao dia fivoinam-be andinihana sy andraisana fanapakevitra mahakasika ny fanovana ny vola pandaharampitaotsika izay vao avy nolanin'ny filoha teo. Mialohan'ny idirana amin'izany rehefa dia engaviana ny mitatsoatra hanao ny fiantsoana anaraka. Mazava ho azy fa tsisy excuse androany, tsisy fialan-tsiny. Misy fanapakevitra sy ny jororaisy koa aorian'ny fandaniana ny volan-dalàna ny volam-pijakana izay nisina fanitsina. Sotra président, fagnarabanao atao voalohany miarahaba solombavamboaka miarabanareo teknisianina rehetra manaraka eto ary dia manararoatra androany miaraban'ireo ray mpianakaviana rehetra tratry fety iray omaly dia rahasoa indrindra ho anareo rehetra ahavita ny adilitsy andraiky teo amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny firenena. Sotra tompoko. Zao dia miankaviana ny tompona andraikitra anome ny micro ho an'ireo solombavamboaka anaovana mari-pahatongavana. Sotra tompoko. Arna faharoa Maina Onésifore Edvin, député district de Mitsitso. Larana fahadimy Dr Mersour Mananarivo, solombavamboaka ny Antananarivo fahenina. Larana faraka ambin'ny folo Velonatra Benchara, député Elie Farafangara. Larana fahasivy Andriamiary Volamena Zavamanitra, député district Pandritra. Larana fahavalo solombavamboaka voafito district Anamositra, Vivalasona. Numéro 13 Andriana Thierry Didier, voafito Thomasina Faharoa. Larana fahavalo député Zavamanitra voafito Mahatozaka, Yann Cousin. Numéro 23 Bukitevy Manajo Dino, député Bourouf. Larana fahenina ambin'ny folo Andrinirina Narcisse voafito Mahabo. Numéro 16 Larana faraka roapolo député voafito district Antsuy, Salve Fento Tomado. Larana faharoapolo Bariana voafito. Numéro 19 Assir Breno, député Amilmé. Numéro 24 Tandou Sirisi Ambaza. Numéro 27 Dr Ferro Medina, député de Madagascar, voafito Betaf. Numéro 26 Éric Fernand, député Natal. Numéro 31, député Mangouste.
Numéro 37, député Valentin. Mandola ni sesuatu. Kalau apa itu, mengata darah ni. Muksafu sejauh ini. Saudara berpindah makasih datang di Ana Fatimah Pulu, Coordenador Zangli, DPT Bofit Kau Pialanan. Kalau mana kata di Plaza Sakban. Numéro 36, député Michel Lazio, Número 39, député Yaza Bofit Kau Manazara. Numéro 40, député Jossa Madagascar. Numéro 44, Novana Franqui, Tanah Terua. Numéro 43, Madame Fernandine, député de Bouvet. Numéro 42, Madame Sultana Manour. Numéro 45, Madame Lambrantona, député Moussfari. Numéro 15, Nadine Solo, Malaka. Numéro 46, Yad Malindi, député au Fitaouni, district de Malvé, sur Madagascar. Número 29, Fiena Gerland, Dimena, Ofida, Distrito Murafelpe. Numéro 45, DPT Kiamavoul. Aí semua terima kasih dari Aí kita tahu biasa. Lawa, ini tidak cuma ini. Monsieur le Président, numéro 53, la commission des Afmanines du Rouen. Numéro 54, M. Rizien Antala. Numéro 57, Pétémission Casoire. Numéro 63, la famille Aza, député Mouchpianal. Lara na famille Prendempura, que demanda de distribuição com boga, o que está para o Maripaima. Lara na famille, e Pulu e Ermina Gatia, Bachana Bolua. Lara na famille Pulu, que eu vou para o Pedro, na Moramanga. Lara na famille Pulu, na Jorna, Subuan Nabi. Lara na famille Pulu, Subuan Nabi, Tiguan. Numéro 68, Maroc, Jean de Dieu, Puliar Bolua. Numéro 74, Joël Malalaï, au Fita, en tant que footing, sur un gars là-bas. Numéro 64, l'observateur Farafagal. Numéro 47, Badejanina Capuela, Maria Tanana. Numéro 75, Cidadã Joelho, Fernanda Sucundona. Numéro 62, Thierry Latas, Abaracan. Numéro 78, Billy Colbert, Mourbe. Numéro 101, Alfred Alfred. Lara na Fazato, Radio Fontuana, a Distrito de Rima. Katalah, Isso aqui ele é irmão. Numéro 157, il y a Bernard Sigation B. Numéro 159, que é direito do intercâmbio.
Numéro 162, Boulevard Félix Boris, district Vavatina. Numéro 154, Sylvie de GD, district Bessalan. Numéro 153, Manakou Jérôme, député Anadalabre Papa Sofia. Numéro 158, district Niakour. Numéro 10, Ganton Ramazan. Lalana faraika amin'ny dimampolo Bismarck Imposte. Lalana diamanjato deputy Madagascar voafito vaovaka Talibanapotsy Tarikazamsely. Larana 530 Razato Diasara Joso, député voafito Bofita Kassim. 142, Tantego Razanamatin Sul, Antananarivo Faenga. Numéro 145, Cristina Sambosco. Numéro 140, Nazaré de Nova, Telemilhos. Numéro 139, Marcelo Firmana, Fontaine. Numéro 138, Azafson Édition, Anzourbe. Numéro 137, Murilinga Chatinzato, district Vuibato. Numéro 136, Zafumat Désiré, Tiré de Boudoua. 41 Azatinai Fanatin. 129, Filan Zafumat Fabatman. Em Portugal, na zona da Fitmana, no Victor Tanfuts, Fitball, GMF. Numéro 128, Madagascar, Christophe. Lalana Pulau Jato, Nadia Santa Bartolomeu, Sulpa Vampaoka, Antananarivo Voalohany. Lalana raiky amin'ny telopolo amby zato, Presila Zafinody, district Akazobe. Numéro 133, Richard Zafirabary, voafito district Matifinandra. Numéro 126, Dr Raymond Tirana Faroa. Numéro 125, Mariette Ravouliassou, Ndiamiafi, Ikungu. Numéro 124, Massif Barthélémy Bouvaville. Numéro 123, André Thierry Canada. Numéro 122, Katiraka Sophie, député Eni Fatoumanji. Numéro 121, Roland Rassé. Numéro 112, député Manazari Maurice. Numéro 34, député Vilassou, Petaf. Numéro 114, Raphaël Jean-François, député Vofi d'Itaou Sakara. Numéro 116, député Boumachou. 117, Marceline Balagon. 118, Pedro Olivier Mandissa. Si le filo amzato, Batul Zanagasel, na Lipolitique. 110, Geração Tuxo, Yada, Capenja. 92, député Pedro Júlio. Fala pessoal, professor Marlon. Lalana fito amby zato, Rahagira Vetivert, député Mampaty Boly. Kaso adika ny zero fa midina be nivedina lojy any amin'ny fampitaomana tsara. 87, député Victor Maputo. 102, Randiamanatena Studio, voafito tao Voema. Lalana 500, Bieneme, voafena FD, Fatou Lalana 400, Randiamanatena Olivier Antônio José, Antsira Pedro.
98 député Lucien Tsoukoumandi. 95 lieutenant Soufisika, soit contre l'État. 96 député Mili Fatiou. Numéro 88, la fonction est belle, député Manoua, Touaïd. Numéro 93, député Nima Zagafaro, coordonnateur Manakalibu. Lalana fasifolo fetra raha lamizafolola Antananarivo fahadimy. 83 fetra la soa avy amin'ny Antananarivo. Efatra amby valopolo député Rova Mianvaso. 89 Nailavavelo Tarakoy. Misy vaovaka izay mbola tsy nanorina ny anarany dia iangaviana nangana ny tanany mba ahafahana manome micro ahafahanareo manona ny anarana tompoko azipatsy. Nahara fadimy dinaro ihany député vafito district-ny Maroantsery. Numéro 151, Samuel député vafito ao anatin'ny district-ny Mangaronao. Député Stanislas Castagne, deuxième arrondissement, Laharana, 106. Sotra tompoko. Misorana tatsoratra manatotosa izay fiantsona anarana izay. Tompolasy tompoko vavy reny député voamitra reny fa nanona anara Numéro 152, Christian Saoud, Peroussi-Tirpi. Numéro 20 Losilo Samblandi, Profito Aksanova. Vida. Yeah. Ambarana eo zany misy ny solombavambahoaka izay tonga dia isan'ny solombavambahoaka absent satria tsy azo nanaovana excuse ity fivoriana fandaniana ny projet de loi mbola fanjakana nasina fantsina ity. Tompolasy tompoko vavy eroso amin'ny votoan-darahana isika izao dia iangaviantsika mitady soratra amaky mitatitra famotinana ny dikiny filoha. Sotra Andriamatoa famotinana ny fivoriana nataon'ny conférence des présidents Zomafa 20 Jona 2024. Nivorony Zoma 20 Jona 2024 tamin'ny fololalana tamin'ny alalan'ny fivoriana mpitaindavitra ny conférence des présidents. Andriamatoa Randrianasoa Executive voan'ny antenimieram-pirenena mikasika ny fivoriana. Ireo mpikambana amin'ny conférence des présidents namagniantso dia hita ao mitovana. Ny nandraisana fanapahan-kevitra dia amin'ny fanovana fandaharam-potoanan'ny antenimieram-pirenena manomboka ny alakamisy 20 Jona 2024 ka hatramin'ny zoma 3 Jolay 2024. Ny votoatin'izany moa dia ny fandrosoana fotoana fandaniana ny volavolan-dalàna laharana fa 014/2026 mahakasika ny teti-bolam-panjakana sy fantsiny ho amin'ny taona 2024 izay atao ny alatsinainy 20 Jona 2024 amin'ny 1 Maray. Noho izany dia lany eny kanonany ny conférence des présidents ny fanovana fandaharam-potoana manomboka ny alakamisy 20 Jona 2024 ka hatramin'ny zoma 3 Jolay 2024 ary entina eo anivon'ny Fivribe ny alatsinainy 20 Jona amin'ny 12 ora
andraisana fanapahan-kevitra farany dia vakio ny tovana lazan'izany rehetra izany satria toy izao zany ny fandaharam-potoanatsika tamin'ny sivora travaux de commission communication et de la culture saisie au fond, commission de l'éducation nationale saisie pour avis, commission juridique saisie pour avis, tout à la phase 006 titre 2026 par PL momba ny politique ny fampiasana teny zo momba ny teny eto Madagasikara atolotra kotoaritiana navalina frankis somba maboaka ny Madagasikara voafito tao Antananarivo fahatelo amin'ny 20 séance plénière salle des sciences, adoption de l'ordre du jour suivi de l'adoption du projet de loi numéro 014/2026 portant loi de finances rectificative pour 2026 à 15h, travaux des commissions salle bureau permanent, commission économie et finances saisie au fond, commission de la population et de la solidarité saisie pour avis, commission de la communication et de la culture saisie pour avis, commission juridique saisie pour avis, proposition de loi organique numéro 015/2025 par PL relative au Conseil économique, social et culturel présenté par Amouna Hervé, député élu à Pétucating, mardi 30 juin 2026 à 9h, travaux des commissions, salle bureau permanent, commission décentralisation et aménagement du territoire saisie au fond, commission juridique saisie pour avis, proposition de loi numéro 004/2026 par PL fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l'État malagasy des terrains inscrits au nom d'étrangers pendant l'époque coloniale, présenté par M. Siten Thierry Randena Sounier, député de Madagascar, élu à Tiléa au mardi 30 juin 2026 à 15h, travaux des commissions, salle de bureau permanent, commission décentralisation et aménagement du territoire saisie au fond, commission juridique saisie pour avis, proposition de loi numéro 005/2026 par PL sur le domaine privé immobilier de l'État, des collectivités décentralisées et des personnes morales du droit public, présenté par M. Setar Ratuel, député de Madagascar, élu à Fianarantsoa à 17h, travaux des commissions, salle la PP, commission énergie et des hydrocarbures et de l'électrification rurale et des ménages saisis au fond, commission juridique saisie pour avis, projet de loi numéro 021/2026 du 2 juin 2026 fixant les principes régissant l'exercice de certaines activités de l'aval pétrolier par une entité habilitée par l'État malagasy et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 99-010 du 17 avril 1999, modifiée par la loi numéro 2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval. Lundi 29 juin 2026 et mardi 30 juin 2026, à partir de 8h30, atelier d'échange parlementaire sur les propositions de réforme relatives à la liberté d'expression, de place à de l'accès à l'information, à la digitalisation et l'intelligence artificielle organisée par l'UNESCO en février. Mercredi 1er juillet 2026 à 9h, séance plénière, salle des sciences, tout à l'an 006-2026 par PL Mumba politique en fampiasana teny zo momba ny teny eto Madagasikara atolotra kotoatina navalina Franky solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavita tao Antananarivo fahatelo. À 11h, séance plénière, salle des sciences, projet de loi numéro 021/2026. Le caméraman matou.
za tsy miteny za olona miteny tsy Apekary le eraka madamo tsy hitan'olona apekary le pied sady tsara tarehy izy androany. direct dia manahira professionnel zay Cher Président, mercredi 11 juillet 2026, 11h, séance plénière, salle des sciences, projet de loi numéro 021 par 2026, 2 juin 2026, fixant les principes régissant l'accès de certaines activités de la base déclarée par une habilité par l'État, Malagasy modifiant certaines dispositions de la loi numéro 99-010 du 17 avril 1999, modifiée par la loi numéro 2004-003 du 24 juin 2004, relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval. À 13h, séance plénière, salle des sciences, proposition de loi numéro 004-2026 par PL fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l'État malagasy des terrains inscrits au nom d'étrangers pendant l'époque coloniale, présenté par M. Siten Thierry Randiana Soulietou, député de Madagascar, élu à Tuliar, au Louan. À 15h, séance plénière, salle des sciences, proposition de loi numéro 005-2026 par PL sur le domaine privé, immobilier et mobilier de l'État, des collectivités décentralisées, des personnes morales de droit public, présenté par M. Setara Zouelna, député de Madagascar, élu à Fianarantsoa, au Louan. Jeudi 2 juillet 2026, à 9h, séance plénière, salle des sciences, proposition de loi organique numéro 15-015-2025 par PL relative au Conseil économique, social et culturel, présenté par Hanouna Yofé, député élu à Petoukasim. À partir de 10h, séance plénière, salle des sciences, séance des questions au gouvernement, vendredi 3 juillet 2026, 10h, séance plénière, cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2026 de l'Assemblée nationale. misaotra ny tatoratra isika nitondra izay tatitra izay tokolasy tokovavy iroso amin'ny fanamarinana na fanitsiana momba ny tatitra ho avy no vakina teo isika amin'izao fotoana izao. Tsy mbola miditra amin'ny adi-hevitra ankapobeny fa ny fanitsiana na fanamarinana ny tatitra aloha no ataontsika izao. Koa dia atsangano tanan'izay andraikitenenana andraisana ny anarany avy amintsika sovaoloka dia omena tenenana isika. Tsy misy. Non, mbola tsy any amin'ny de finance ka zao dizolo. Mbola rehefa vao ndraiky tsy vao miditra amin'ny de finance. Koa satria tsisy solombavavahoaka mahonjany fanamarinana zany, iza kosa dia omena soutien gouvernemental indray fitenenana raha toa ka misy fanitsiana na fanamarinana miaro amin'ny taty. Ohatrany tsisy soutien gouvernement eto tonga gasy zareo omena tsara. Ny aramega mba maninona raha ohatra atao roa andro ty raha contrat gouvernement taty tsotra tokotra. Mbola tsy hiditra amin'ny adi-hevitra atsika izao. Fa rehefa aveo tsy hiditra amin'ny adi-hevitra.
Fa satria tsy mazoto miasa koa ny soutena gouvernemanta dia ialana tsiny amin'ireo sombavam-bahoaka fa dia hita isika zao amin'ny fandraisam-pitenen'ny so amin'ny fandraisam-panapa-kevitra mikasika an'ity volavora mandahara fotoana itya isika izao. Raha misy atevitra atao aloha fanaovana tokony atao dia omena fitenenana anao ndraindray fitenenana so mbola ny telefony vita omena fitenenana Sudah bisa keluar. Raha ny tiko zany mba te hoe asina fanovana kely ity ny daira contre gouvernemanta sy mba ty antony raha ohatra ka amena 5 minutes avy ny député jiaby dia ohatra ny hitantsika hoe any eperatra ny folomaty any zany raha ohatra ka farafakely zany ka raha ohatra ka tena hoe zavatra efa fohita atak'izay dia roa andro zany ka mangataka zany mba hoe akisaka hoe le premier sy 2 io zany ny izy na hoe na atao 2 3 fa ahevitra ny clôture zany soma toko lalàna iny mitsadoka misy clôture fa raha misy proposition voaray zay dia adiratsika omena fitenenana toko tasy bebeta ny vice président miara-miasa amiko ity dia miasa fa tsy mamaky telefony za tsy fantako hoe iza ny fitenenana zao iza ny fitenenana zao ipeto ny fitenenana sinanangatana koa ndeoany anarana ndeoany sinangatana ngasa Qui voalohan'ny honorable natao amin'ny district de Nambusa manaraka azy zay voapety manaraka omena fitenenana faharoa dia honorable Livrason honorable Lanto district ny Ambositra. Makasipaka ny voatao filoha averina ny fiaravana ny tenako somary gagagaga ny tenako mahita an'ilay ordre du jour fa misy proposition de loi zay apelako zay dia misy ny fanehoana atao travaux de commission dia mbamitapatitramina hoe totsy tafidry tao anatiny zay fapenaka amin'ny propermanence sy definitive nanao anazy sotatoko fanamarinana belibe le lalàna zay nomany sombavam-bahoaka sy projet de loi koa nalefan'ny gouvernement tataty dia rehefa nanao soni sika rehetra nangataka fivoriana tsy ara-potoana efa tapaka izy io honorable dia hojerena am'izay mazava ho azy fa tsy maintsy mandala ao gouvernement tany koa raha ohatra misy proposition de loi tiantsika atao aviaka dia valide zareo avy any efa nandalatany gouvernement tena
Fanadalo ary mino fa tsy manana gouvernement ny fanavaozy e toko tamboato décembre. Mbola tsy nitaino ny premier ministre alefa azo andray satria le taratasy voaraintsika nalefa nytanitsika tena le paimo vaovao nalefa azy tato zay le izy momba ny ino tsy momba ny fa nilavy ny gouvernement teritsaza araka le sokoanao omena fitenenana izy misaotra Andriamatofilo manatitra fiarabananao sy ny bromaritra izay mitarika izao fitena izao sy ny sombamaoka rehetra. Fanamarihana fanatsarana ny endrik'ilay ordre du jour fotsiny monsieur le président amin'ilay le hoe lundi 29 juin et mardi 30 juin na manitsana raha lefa mialoha an'ilay hoe mardi 30 juin zany ilay izy mba misy motsika ilay présentation tompoko le hoe travaux zay iarahana amin'ny échange parlementaire zay atao any am-pefina tokony mandeha aloha amin'ilay travaux de commission proposition de loi zay atolotrao mahakasika an'ilay transfert de plein droit resaka fanatsarana ny présentation iza zay fitenenana honorable district lié allemand. Donc, monsieur le président, manamafy le angatany député ny magnolo teo satria misy ministra natsoantsika tato mahakasika zava amin'ireo ministère reo de nihenitra de rava asika nefa zao ka manamafy hoe aleo tonga de atao roa andro de mba manana occasion amin'io hitenenana ireo zavatra tokony tenenimay tamin'le ministra sy teo de mba atao roa andro saotra tompo. Misy nagataka fitenenana social député ny Vohipeny. Saotra betsaka nanome fitenenana Andriamatoa Filoha mionikevitra amin'ilay hoe feona gouvernement atao roa andro. Magnaraka an'izay mangataka ihany koa ny fandaniana ty adoption ty LFR sika androany ty mba souterraina tonga de holaniny androany fampaloha mba hivalapatra nadiady ary ray zay faharoa mangataka mba ho asona eto ny ministra tokony andraikitra amin'ny secteur atao hoe clé ohatra ny rano ohatra ny resaka agriculture misy variation ohatra ny intérieur misy fiakarana atao tokony jerevana satria ny zavatra voaremarqué tao anatin'ny adevitsika tao anaty travaux de commission valika tany amin'ny resaka resettesika fa ny fandalinan'le vola natonga anazy nampiakarina sy natonga anazy nahena sy voadinikasika ka mangataka alomba toizana amin'ny 30 araka nefa no jerevasika tamin'ny voalohany izy ty fa souterrain ho vitaina androany fa marina fa misy lanene fa ny LFR koa tsy kilalao zaza izy ty de holanina nisika fosiny am'izao sa sisika adevitra be fa aleo zay valapatra amin'ny adevitra mikasika izy ty fa maro zavatra azo lesana fa rano sy ziro no nanahirana teto ny rano nahena zahay ihany ny rano tokony hiditra aminay zany azany mety tanareo avao zany rezodrava ny rano fa aminay any sy rezodrava ka mangataka adevitra zany ilainay tonga eto misy na tokony andraikitra amin'ny fandalina ty zavatra ty antanina anazy
fa zay tsy matoko politiky tsy matoko fanazavana taux d'exécution to amin'iny to sy aloha tamina izy mila velary teorera mila fatarina ino atao misy transport de région de mila zavay député eto afahany magnaro maso oriwasi hoany izy koa mana Arsène districtani député honorable Arsène Zapatien Anton districtani Mitungi Zay isan'ilay anazy any rafitra tsy mandeha ny gouvernement tsy ampitsy ny fotoana fa teny problème ny fahafantarana ny fotoana eo amin'ny gouvernement tanaty toranandro politiana mbola misy député tsy manaja zay ga mbola misy sovamboka tsy manaja mandeha ny ministre ianao manaja ohatra ny hoe mitodiko hoe anao misy député satria tsy azo ekena manko zay fa manitsakitsaka ny ity antsopatrakana ty ny fisolelana na ny fandoliana any amin'ny olona latsika maso tsy mila mandehantsy ary mbola tsisy averiko tsy mbola nisy solombavaovahoaka tonga atao amin'ny bloc ka nampianso ny ministre ka tsy nataoko mbola tsisy misy ary nareo niantsoko prime ministre teo avao niantsoko prime ministre tamin'ny février nataotsika misy ary asika miantso koa hatrany présidence ka omety enao mangataka dia maro ny fangatanao omety ivalambraza tsara tsika fa ataotsika tsiratara le gouverneur momba ny andro ray sa andro roa de toute façon ny avancé tsika ty farapahakelozay vita zay tia misy manakatara misy soata soroloboka marco tsaradia apani Watoflu na mefitenera miarahaba tsika rehetra sombaombaoka miarahaba nareo koa amin'ny gouvernement tiako ampatsahivina monsieur le président somary hadinitsika fa misy an'iny présentation ny loi de règlement iny isaka le loi de finance rectificative ihany tena masoatsika kanefa iny loi de règlement iny rehefa natolotra amin'ny session ty dia tokony hovitaitsika amin'ity session ty koa ny travaux de commission sy ny fandalina azy en séance plénière karaha io raha io hadinitsika ny mampiditrika azy misaotra isorana ny veipanitriara na betsaha izay le fitenena manaraka honorable Nanson lany tao amin'ny districteny antany fotsy kasirika Toflo senareo eny amin'ny fisoana nareo so tena ministre rehetra tsy tia namana solomamboka tena martiky fotsiny ary Toflo hoe herinandro mahery nandiniantsika an'ity PFR 2026 ity tao amin'ny commission économie finance ary mbola tsy misy hatramin'izay nandinika an'izany araka taminao andre Toflo nandinika an'io indraindray mirava tamin'ny folo alina miaratsiny antoko tsika solomamboka rehetra dia naafaka namonjy an'io daholo satria ao anatin'ny nombre de jour tsika vao nanomboka ty session ordinaire ity raha noany sika mbola iterinay andao diniana ka verina efa diniatsika tsara iaby ny sorotenatsika tsara iaby tonga atao nametaka fanontaniana tena faran'izay mafy na ho anay lehiben'ny commission na mandreo tokony nandraikitra tao ministère sanatria hiaro an'zareo ny tenako fa kosa miasa mafy zay karaha ohatra mbola averina indray sa par exemple faharoa misy resantsika ao anatin'io hoe
tokony atsoina ny ministera tsirairay avy satria misy taux d'exécution, misy an'izao. Anjarantsika sombava-mahoaka no manaraka an'izany rehefa hoe rehefa lany izy ity na tsy lany izy ity. Fa rehefa lany izy ity dia anjarantsika sombava-mahoaka manaraka tsirairay avy. Firy vitanareo tato, firy maninona taux d'exécution anareo tia, fa maninona taux d'exécution anareo tsy ampy tia, inona tsy mety. Ary azafady Andriamatoa Filoha mitenenina atao anatin'ny fivoriana mihitsy hoe iresaka amin'ireo minisitra tsirairay avy ireo isika, anatso amin'ireo hoe tia ny zavatra tokony ataonareo par rapport amin'ny zavatra fidinay vitanareo ve ty rehefa avy eo zany, fa tsy ao aloha ny anaovana an'izany. Tsy handeha niomby alohan'ny sarety sika, ny sarety alohan'ny omby, fa kosa aleo hifanaraka tsara amin'izay kosa. Makasitraka Andriamatoa Filoha, makasitraka antsika miaino. Sorato. Zao isika aloha mbola resaka fandaniana an'ordre du jour toy zao. Fa hanana hevitra isika rehefa handany an'ilay affaire rehefa avy eo. Zavatra iangaviko antsika koa, zaha sy ny amposana indray mandeha momban'eo fetim-bolam-panjakana nisina fantsina tany travaux de commission tao. Ary eto isika sombava-mahoaka miaro ny vahoakantsika fa tsy miaro ny ministre. De toute façon, rehefa nanatona ny équipe ministre ny rano. Zavatra nataontsika rehefa vita fandridràna rehetra, fandrafetana rehetra, ny ministera teneniko voalohany dia ministre ny rano. Fa aza dinona misy zavatra nandefa olona izy, mandefa député izy, mandefa ampy zay. Efa misy vahaolana napetraka omena azy hanatsarana ny budget. Fa misy solution eo. Satria fantatsy tianareo reville. Za tsy natoky tamin'izay zavatra zay fa tanakeo maraina nandray an'izareo. Miaraka amin'ny ireo technicienne équipe avy eo amin'ny ministre ny finance. Ka isika eto matoa nandany fotoana taomaly mbola nivory miaraka amin'ny ministre finance. Fa tampitra io fa mbola mivory miaraka amin'izareo taomaly. Tsy haiko hoe tamin'ny firy zahay nody, tafitsika nody. Tamin'ny fito ariva zay vao tapitra. Satria fantatro tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny malagasy ity resaka fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika telom-bolam-panjakana ity. Tanakeo maraina mbola nivory momba ny raharahany crevette. Tiako teneneo tsy manambana ny fanapahan-kevitra rehetra ka tiako ambara antsika io marina fa misy sombava-mahoaka izay sarotina amin'ny resaka fametrarana laharam-pahamehana ato tena marina zany. Fa nisy kosa rindran'asa tokony respektentsika zay zavatra. Mitohy fandraisam-pitenenana omena ny elijona sombava-mahoaka lany tao amin'ny satroka. Omena satroka anao. Antany fotsy. Sotrina amin'ny satroka Monsieur le Président. Amin'ny resaka ny rehetrarehetra teo, Monsieur le Président, momba le hoe tokony atao 2 jours miforana amin'ny membre ny gouvernement. Dia tsika Monsieur le Président, ny zoma mamarana ny session. Dia satroka ka. Dia promotion Monsieur le Président hoe tohizana ny zoma maraina ny fasafasa dia efa eo daholo membre gouvernement na hariva io afaka mamarana ny fivoriana ara-potoana atsika zay proposition du président sotra. Tsika efa tsy misy ny Sénat. Itako tsara proposition olanitsika rehefa Eljoa honorable lany tao amin'ny district-ny Antanifotsy.
Makasih juga, Monsieur le Président, yang ada yang persuara isi kia sumber karena alasan apa namanya yang ada teknisian ada di ministera sisi kereta alternatif sama. Mereka ganti pandara betul, fina pandara betul tici kedewe andalnya dan pandara betul sih kita yang buluan de amurai sulain wadani nanti itu pula panjakan nasi panasi atau nanti pandara betul nak boti de anluran saja itu itu fibrimbe ya zai bola bisa macam maru nefan sebuah falan de teknisian atau di Ministério da Finança, família, ministra tutela, le ministério concerné, ministra sana, ratsira saka futsan zay makasika an'ilay fanazavana hoe ino ty gula alome any amin'ny district ty atao FDL ho an'ny commune hoe izy io partage ego ve izy io sa zay commune manao course amina projet ny ampiasany io sa inona androantsika resaka an'izany nefa ny ministre ny atitanitsy mbola nanazavana zany atao mihinana olony fotsiny ve zany solom-bavam-bahoaka amin'ity teti-bola mifely teti-bola mpanjakana enina amby roapolo sy roa arivo telo lany io dia avy eo manontaniana le ministre ny ati-tany hoe atao iny ny teti-bola io monsieur le ministre zany hoe raha io sotsika ka raha lany dia mihinana ambolony fotsiny sika solom-bavam-bahoaka namana mandany an'iny tsy fantatritsika hoe FDL avy io teti-bola isaka district io misy 140 millions misy 340 misy 280 misy isan-karazany be ao mila mazava tompoko zany vao esotsika ny fivorimbe enganemba hijery tsara ny solom-bavam-bahoaka voandany an'izany zay tiako ahitsy hoe iazakazahantsika androany ilay fivorimbe sao dia mba jerena tsara ihany zay fandaram-potoana zay sotra tompoko averiko indray ny fandraisana fitenena neto dia mbola tsy miditra amin'io aloha isika fa rehefa lany tia zay tsika vao miditra amin'ny resaka adi-hevitra adi-hevitra rehefa nataotsika zany atao amin'ny travaux de commission malalaka koa afaka miadi-hevitra tsika rehefa avy eo mandray fitenena manaraka honorable Raoul Jauna lany tao amin'ny districtany Tsiromandry Sotra amin'ny fitenena dia matovoloha miaravatsika rehetra azonavivita miondokevitra amin'le hoe tiniana manomboka androany le teti-bola amin'ny science plénière présidence tsika solom-bavam-bahoaka fa itodiana kely le any amin'ny farany le fianana gouvernement lasa ora vitsy dia azo aroa azo ovana mihitsy hoe satria tao amin'ny fandaram-potoana tsika le zoma io tena tonga dia ahelotra mihitsy le ora fa tsy le atao hoe anfolo malaina ohatra hoe tonga dia atao hoe après séance ny rencontre dia tonga dia satria tsy maintsy itony présidence dia betsaka be lehibe misy ka mbola tsy nandalo teo dia mba tonga dia ahitsy dia zao zany raha ohatra aiza zay lasosikevitra hoe aorina n'le rencontre dia clôture na vita raka misy ma clôture vita zoma amiray amin'ny 12 alina dia zomanao mandeha dia izay no atao ora so no atao hitako hoe mety zay fa zava-tiako aloha nanomezana fitenenana ny honorable Bill mety isika mangataka isika mangataka io zany ohatra vona ve sika handany an'ity anovan'io fandaharam-potoana io hoe fandaniana ny loi de finance ataontsika le 24 sa le 25 Satsy.
Monsieur le Président. Fanamariana, Monsieur le Président. Raha jerentsika ny aovavatozoko teo aloha dia tapitra tamin'ny herinandro iny fandaniana ny travaux de commission la de finance. Fijery koa zany nefa ny fandaniana izy any amin'ny 1er juillet ka androany na amin'ny 1er juillet amiko fijery koa zany tsy travaux tsy prévu ka travaux de commission de finance mandritra herinandro tsy hitako ny antony tsy andaniana azy aloha. Raha misy débat tsika dia eto amin'ilay ministre ny financier tsika manontany azy. Ary na andro manam-pahainy eo ilay tsy afaka manao heny. Satroka anankiray azafady alohan'ny hitovizako amin'ny famakina anarito solombavabaoka izay sotrabetsaka voaraiky ny anarana. Ny satroka anao VP satroka. Azafady tena manaja anao VP Federação Sabola tsy nale fitenenana ianao fifanare micro. Fanale satroka manao presidence. Satroka roa ny ato e, tsy anao reny. Omeny anao dia rehetrarehetra koa zany manangana satroka. Ka mandala koa tena tsika fa rehefa manome fitenenana, omena anao fitenenana. Tena mety mikorontana tokoa le raha. Tena le androany adoption amin'ny loi de finance dia saika tena hoe asomany travaux de commission rapitso maraina raha tsy vitaloha dia toky rapitso maraina Monsieur le Président. Malalaka ny ati-hevitra amin'ny fotoan'izay fanampy tsara zay tsy mibiky zay hoe tsy andamina fa le fanavaozana mihitsy ny tena hipetraka eto amin'ny firenena mba tsy ohatry ny taloha mahazatra. Zay zany no tena resaka. Dia faharoa amin'le hitovizana le hoe mitohy amin'le vendredi ny fasefasy ny gouvernement après tsika tonga dia manao clôture rehefa avy eo zay zany dia hitako hoe milamina amin'ny rehetra rehetra zay président aleotsika andeha voty amin'izay fa zay ihany no gouvernement saotra. Misy satroka ao omena satroka ianao honorable fandraisam-pitenenana ianao fa sorata amin'ny nareo manangatany rehefa fandraisam-pitenenana azafady honorable vice-président l'Assemblée nationale mba reo misy olona manangatany ataoko koa mba omena any honorable ny satroka 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 Monsieur le Président. Président izy zava-dehibe satria zahay fa tilarany miverina fa tsy hitako amin'ny monana azy matao zahay miverina ty fa anatana zay miverina ka tokony hilarin'androany izy ty fa tsy hahelitsy. Ary raha helitsatsika 25 ty zahay koa mba hanao any 26 juin any sika misy anay milana koa ka mangataka zay Monsieur le Président mba tsy hahelitsy izy ty fa hotanitsika androany. Zay fa tsy manome satroka amin'ny fandraisam-pitenenana satria manao satroka ianareo dia mandray fitenenana. Alatiko tsara le izy aminazy mandray fitenenana voalohany nareo. Tao Rivo fefa nandray fitenenana teo honorable Rivo mbola tsy nandray omena ny honorable Rivo ny fitenenana lany tao amin'ny district ny Soavinandriana. Misotro dia matavoloana amin'ny fitenenana miarabantsika rehetra tao anaty efitrano. Andriamanto filoha tamin'ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana ity isika dia miteny Andriamanto filoha sady amin'ny maha-rainy décentralisation anao tsy hita tato anatin'le ordre de jour-tsika intsony ilay hoe fandanitsika n'ilay décentralisation sady lalàna vaovao zay entinao ary andrasitsika rehetra dia izay no nampatsivana kely fotsiny. Efa zay no tsara matabinintsika kely any. Maro lalàna zay holanitsika ny extra ary extra io tsy ampy fa isy extra fonjoana. Andriamatoa honorable Edvin lany tao amin'ny district-ny Ambatoboe
Honorable Menanao fiteny. Sotra andriapoto filoha, sotanareo gouvernemana mankasika natsika solona vahoaka rehetrarehetra, indrindra moa fa nareo sotena gouvernemanta. Andriamatao filoha, tamin'ny fivoriana ty dia nisy resaka atsika teto hoe tokony afangarana ny fihaonana sy ny fametrahana ny présidentny commission antona ny solona vahoaka sy ny intérieur. Ary tamin'izao fotoana izay atsika dia iteny mihitsy hoe mba tokony ho ataontsika voandalana alohan'ny 26 juin. Tsy haiko na mitovitovy amin'ny fanontaniana napetraka ny honorable teo fa sanana tsy mahita tokoa na tsikaritra iny resak'iny ato anatin'ity ordre du jour ity. Izay no fanontaniana napetrako Andriamatao filoha dia mankasitraka na tompoko. Honorable Vanky mandray fitenenana jereo fomba ako kianja demokrasia. Makianja demokrasia azy tsy solom-bavam-bahoaka azo tapenam-bava. Fa na dia iresaka eto isika ziska amin'ny efatra maraina. Dia eto isika loana. Menimena nareo lazainareo fa manao dogero rehefa tapahako le video. Menanao ramato Sotra Président, mandeha za zany mba tianao fanamariana kely atsika solom-bavam-bahoaka tamin'ny anao commission finance dia efa nitenenina daholo tsika hoe tamin'ny travaux de commission afaka manatrika daholo na tsy ao anaty commission azy. Za zao tsy ao anaty commission fa za mihaino tao foana mipetraka tao foana ny adilitra tao. Dia zao androany zao manana programme mihitsy any amin'ny circonscription fa tsy mandeha satria hoe présence obligatoire anao an'ity loi de finance ity tsika dia aza mieritreritra zavatra fa tsony fa nahalaleto atsika dia tiano ataontsika androany. Sotra tompoko. Efa ao sakafo rehefa lany ty dia misakafo tsika. Sotra tompoko. Ya, ty rehefa lany zay vao misakafo. Tsy satsy zay mety firenena lasa mandrafitra tsy satsy. Misy marika honorable lany tao amin'ny district ministre. Misaotra Andriamatao filoha, mba mangataka amin'ny solom-bavam-bahoaka anaty fantena io ordre du jour presque efa nitenenina teo dia agatana président mba hiroso amin'ny sangatana ty fa misy proposition anaty roa samihafa na ny androany na ny amin'ny fasiafasy fa mitovitovy daholo angamba dia mba mangataka amintsika solom-bavam-bahoaka rehetrarehetra mba hiroso. Mena tsy maniry satroko raha vao manome satroko vadinareo kasikely le izy. Tena marina ngao mena satroko. Sotra Andriamatao filoha, fanajana Andriamatao filoha manana olana mpitsarana ny vatantegnako fragment de lille izy dia miteny eo mpitsarana mihaona amin'ny ministre l'antiva rejeter les demandements ty. Magataka za monsieur président te hihaona amin'ny ministre mpitsarana. Satroko zany fa voaraiky le izy ataontsika izy. Tsy manome satroka intsony ianao. Ometsika fitenenana honorable Johnson, honorable lany tao amin'ny districtny mifototra Antsina. Makasitraka président miarahaba isika namany honorable rehetra. Filohan'ny vomera fanombanana politika mpanjakana
mahakasika ny LFR 2026 président ny zahay no avy ny saisie pour avis dia nahita ity LFR ity no nahitana ny ministra ny finance tamina solombavam-bahoaka fito taona zay nanatsika ny commission. Tonga teo koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha izaho manoka représent dia andao iroso satria tena hoe misy fanovana akoatran'ireo rezaka rehetrarehetra rahahainako amin'ny commission ny finance hatram'izay toaka président. Abbiamo fanovana isika amin'izao fotoan'izao. Ataontsika roa andro ny fihaonana amin'ny gouvernement ny alakamisy sy zoma vita amin'ny fihaonana amin'ny gouvernement miditra atsika amin'ny hôtely. Zay manaiky an'izay atsavana tany. Zay mitsipaka zay tsy manahevy tsy misy komparakora fa misy fiovana ny volavola mpadaram-potoana ny momba fihaonana amin'ny gouvernement domena satroka anao mato aina. Monsieur le Président, il y en a qui, par rapport au ordre du jour, à 29h30, il y a des matoufoulous et tout ça, qu'on fait la savane. Ils ont une commission juridique à saisir pour avis, ma casquette et tout à tout, dans la marre, les ils ont une commission juridique à cours sous le contrôle de Monsieur le Président, dire anisan'ny mikarakara ilay atelier zay atao any ampefy misy mifanidy zany dia izay ihany no angatahako antsika eto sao dia mba misy afaka anamboarana anazy zany nefa rehefa tonga teo reto les propositions tsisy daty misy fika satria efa volany satria efa nanapaka atsika teo tamin'ny baoty dia tsy afaka findra extra zay sosokevitra raha ohatra ka mety tompo. Ataontsika me extra satria tena mifanindry tena important be koa io programme anankiray zany. Ilana tsangatanana zay sa io zany no manaiky proposition famijana an'io ampefio hoanan'ny extra. L'AMP vient de travailler tout ça de financement de bailleur, c'est les yeux, et pas 29-30 dates. Fait il y a projet, proposition de loi, nous allons les années. L'important nous n'a pas. Zamaïta a prévu avec la fille de la financement social, Bolandouane, Sika, avec la télé, les alloués, si tu es pistil, ça tu peux y bouler. Ini ucapkan yang berlemas. Aja bukan beda lah saya tahu. Rata sunskar mu kita sunskar mu sana. Rehefa tsy misy araiky tsony dia roso amin'ny fandraisana fampahakevitra mikasika ty volavola fandaharam-potoana ity isika ny 5 ao amin'ny fitsipika anatin'ny fehiny antemeram-pirenena no ampiaritsika amin'ny fandahina izao volavola fandaharam-potoana izao. Koatsangamina rentanana izay mandany ity volavola fandaharam-potoana izay nasiana fanitsina ity. Izay mitsipaka tsy misy izay tsy milaza ny heviny tsy misy dia ambarako ary fa lany ny volavola mpandaharam-potoana misina fanitsina. Tombolasy tombovavy raha tokony izy alohan'ny hiatoan'ny février dia tokony omena ny soutien gouvernement
fa zao pirofo fa solombavam-bahoaka no miasa amin'ny gouvernement. Fa alohan'ny hamarana anazy raha vonona ianao mba tiako ampahafantarina amin'ny vahoaka malagasy ny isan'ny solombavam-bahoaka manasika izao fotoana izao. Tsisy solombavam-bahoaka mahazo mialatsiny afaky solombavam-bahoaka ray ihany, satria voapirofo fa tratra ny aretina mifindra ary mifindra izy amin'izao fotoana izao dia tsy hiteriny anarany Saotra Monsieur le Président, misy atsika tonga androany dia 320. Ato moa zany dia misy misoratra ihany hoe excusez fita ambin'ny folo miabsana absent 520, zany hoe misy tsy tonga zany 220. Tokolasy tompom-bavy mangataka fa amin'ny ray izao, amin'ny ray ora izao eto Madagasikara. Raha ny ady hevitra ataontsika eto hatrany amin'ny eninany, ka ny zavatra mba ataontsika tsangatanana ve hitohizantsika sa avy sakafo sika dia vereto atao tsangatanana averiko izay raha isika hitohy tsy azo tapahana intsony io zay dia hoe aleo isika aleo miato 45 minutes ny fivotsika dia veritsy. Azafady somary mipetraka kely efa misy sakafo atsika.